anareo anie ny famindram-po sy ny fitiavana. Amen. Miarabantsika rehetra amin'izao zoma faraka 12 volana Jolay 2024 izao manona ny fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra. Isaotra sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika ny Salamo 7:20 ny andininy voalohany hatramin'ny 7. Salamo 7:20 ny andininy voalohany hatramin'ny 7. Ndeha hitsangana isika hiantso sy hideran'ny Tompo. Ampiombona feontsika ampanao salama isika manao hoe: mihira firam-baovao any Jehova, fefananao fahagagana izy, ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Jehova efa nampahafantatra ny famonjena, teo masony jentolisa no nanehoany ny fahamarinany. Efa nahatsiaro ny famindram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy, efa nahita ny famonjen'Andriamantsika ny vazatany rehetra. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io isaoranay ianao noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindram-ponao tao amin'ny Kristy. Isaoranay ianao noho ny amin'izay nombanao sy ny antsonao anay ho isam-panomponao. Misaotranao izay no ny amin'ireo fitahiana seseheny atobakao eo amin'ny fiainanay. Mankasitraka anao izay no ny amin'ity tombonandro omenao anay ity, dia izao maraina vaovao izao indray azonay miaona aminao eto an-tranonao. Misaotranao izay Tompo fanotantaninao sy novimbinao indray. Ankehitriny izay hiatrika izao fanompona izao. Avela heloko izahay amin'izao fo tamin'izay rehetra tsy fahatanteranay, tamin'izay rehetra nataonay tsy nahatanteraka anay teo anatrehanao, fa indrindra tamin'izay rehetra tokony ho nataonay hanomeza amboninahitra ny anaranao, kanefa tsy tanterakay. Ifonanay ireny rehetra ireny ry Tompo Andriamanitra io, ary dia raisinay amin'ny finoana ny famelan-keloko izay efa natolotra ao anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay maty ny solony elokay. Dia meteza ianao hanatrika feno izao fotoana tanterahanay izao, miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina raha andreny teninao izahay, dia mitenena aminay araka ny fombanao ary sokafo ny fononay, mba azonay mandray izay tianao Andriamanitra ampitaina aminay amin'ny alalan'izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay ny vavakay. Amen. Ny mofinaina izay zara ho antsika amin'ity andro anio ity dia ny Isaia. Isaia 5:7 ny andininy voalohany hatramin'ny 7. Isaia 5:7 ny andininy voalohany hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehova amin'ny voahosiny dia Kirosy, izay notantanako tamin'ny tanany ankavanana, mba handreseko firenena eo anoloany sy hamahako ny fehikibon'ny mpanjaka, mba hamoako varavarana eo anoloany ka tsy hirindrina intsony ny vavahady. Handroso alohanao aho ary handravina ny kitontona sy hanorotoro ny varavarana varaina ary hanapatapaka ny hidi-vy, dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina ao amangingina, mba hahafantaranao fa izao ny Jehova izay niantso anao amin'ny anaranao, dia Andriamanitra ny Israely, noho ny amin'ny Jakoba mpanompoko sy Israely voafidoko, no niantsoko anao tamin'ny anaranao, sy nanomezako anarana malaza ho anao na dia tsy nahafantatray azy ianao. Izao ny Jehova fa tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra afa-tsy izao. Izao efa nampisikina anao kanefa tsy nahafantatray ianao, mba hahafantarana hatrany amin'ny fimpisahan'ny masoandro ka hatrany amin'ny filentehany, fa tsy misy afa-tsy izao. Izao ny Jehova fa tsy misy hafa, dia izao izay mamorona ny mazava sy mahary ny maizina, manao ny fiadanana sy mahary ny loza. Izao Jehova no manao izany rehetra izany. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola ampitomboinao anareo hatrany eny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Izao zara mofinainantsika izao dia ny Isaia 5:7 ny andininy voalohany hatramin'ny 7 no ndeha hanakarantsika izay endriky ny fiantson'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mpanompon'Andriamanitra. Olomboantso ny mpino loha hevitra banjintsika ao anatin'izao volana izao, ary dia anakatra ny amin'izany isika hoe iza marina moa no miantso atsika, manahoana sy manahoana marina
miendrika izany fiantsoan'Andriamanitra izany sy ny zava-miseho ao anatin'izany fiantsoan'Andriamanitra antsika mpanompony izany. Miantso antsika io Andriamanitra io dia mahafantatra antsika izay rehetra antsoiny. Kirosy no ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao, ilay mpanjaka Persiana, tsy mba isan'izay zanak'Israely isan'ny vahoaka nofidian'Andriamanitra, tsy mba isan'izay olona efa nahalalan'Andriamanitra mialoha akory, kanefa dia ankehitriny ambarany hoe ilay voahositra. Tsy ambarany mihitsy ao anatin'ny soratra masina ny hoe mpanompon'Andriamanitra Kirosy, fa ny ambarany dia hoe ilay voahosiny, ilay olona nosoran'Andriamanitra mba hitondra famonjena, hitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely izay mpanompo efa nofidiana. Raha ny mahazatra dia ao anatin'ilay vahoaka nofidian'Andriamanitra mandrakariva, Andriamanitra no mifidy olona hitondra famonjena ho an'izany vahoaka izany. Fa eto amin'ity mofinainantsika ity dia miavaka mihitsy ny hoe ilay jentilisa no indro antsoin'Andriamanitra hitondra ny famonjena ho an'ny vahoakany. Ary dia izany no tarafitsika, azontsika manakatra hoe Kirosy tsy mba nahalalàn'Andriamanitra, ambarany tsara ry amin'ny 9:3 hoe tsy nahafantatra ianao. Kanefa dia izany mihitsy no asehon'Andriamanitra hoe miantso izy, na dia olona tsy mbola mahalala azy aza, na dia olona mbola tsy nahafantatra azy aza, dia izy no miantso. Ary izy miantso io dia miantso amin'ny anarany tsirairay avy, fantany avokoa izay rehetra antsony. Izao sy anao izany isan'ny antsoin'ny Tompo izany. Na manahoana fiainantsika, na manahoana ny tontolo misy antsika, na manahoana ny lasantsika, fantatr'Andriamanitra maha izy azy ahy izao sy anao. Ary isika izao no antsoin'Andriamanitra hitondra ny fahazavana sy ny famonjena eo anivon'izao tontolo izao izay vahoakan'Andriamanitra. Aza heverina hoe satria tsara dia tsara Kirosy, na satria manana ny lazany sy ny fahefany Kirosy, fa satria Andriamanitra no nifidy azy dia mitondra azy ho amin'izany fitondrana ny famonjena ho an'ny zanak'Israely izany. Tsy ny fahatsarany Kirosy, na ny fahefany, na ny lazany, na ny voninahiny no antony antsoin'Andriamanitra azy, fa ny fitiavan'Andriamanitra manokana azy hitondra ny famonjena. Ary dia izany fiantsony fahalalany an Kirosy izany no hitondran'ny famonjena ho an'ny zanak'Israely, fa indrindra ombany sy hitehirizany an Kirosy eo anatin'izany asa fanompoana sainy tanterahan Kirosy izany. Izao sy anao izay isan'ny antsoin'Andriamanitra, aza mihevitra hoe tsinotsinona akory aho, na mba manahoana marina tokoa moa ty izao nantsoin'Andriamanitra ity, fa tao fifaliana ao anao ny hoe nantsoin'ny Tompo ianao. Hitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao, hitondra ny famonjena ho an'ny manodidina anao. Dia raiso amin'ny fitiavana izany antson'ny Tompo izany, ary meteza hiaraka aminy ianao, fa rehefa miaraka aminao izy dia maneho ny heriny sy ny voninahiny eo amin'ny fiainanao, mitondra ho amin'izany fandresena izany. Fa io Andriamanitra miantso io ihany koa dia mampahafantatra ny anarany izy. Rehefa vakiana ny manomboka eo amin'ny 4 hatrany amin'ny 7 dia averimberina matetika ao ny hoe izao ny Jehova, izao ny Jehova. Ampahafantarin'ny Jehova Andriamanitra ny Kirosy ilay mbola tsy nahalala azy akory, fa izy no Jehova Andriamanitra, izy no mpahary sy mpamorona, fa indrindra izy no mpitantana ny fiainana rehetra eo anivon'izao tontolo izao. Izy no maneho ny zavatra tsara rehetra, fa izy ihany koa no maneho ny ratsy rehetra izay miseho amin'izao tontolo izao. Izy no nahary ny mazava, ary izy ihany koa no nahary ny maizina, izay anakarantsika hoe Andriamanitra tompon'ny hery sy ny fahefana, miasa mikarakara, mamorona sy mandamina ny fiainan'ny mpanompony sy ny fiainan'izao tontolo izao indrindra, eo anivon'izany fitantanana izany, eo anivon'izany fiantsoana izany. Ho an'ny Kirosy no anehoan'Andriamanitra voalohany hoe izy no Jehova Andriamanitra. Izao sy anao izay nantsoin'ny Tompo, asehony eo amin'ny fiainanao ny heriny sy ny voninahiny, ahatakanao hoe io Andriamanitra ny antso anao io, ilay Andriamanitra tokana manana ny hery sy ny fahefana, tsy azo ampitoviana amin'izay mety hoe Andriamanitra samihafa heverin'izao tontolo izao. Ary ambarana ery amin'ny 7 hoe manao ny fiadanana sy mahary ny loza. Raha eo amin'ny Persiana izay
firenena nisy an-Kirosy dia samihafa ny andriamanitry ny fahatsarana sy ny andriamanitry ny faharatsiana, andriamanitry ny mazava sy ny andriamanitry ny maizina. Fa andriamanitra mampahafantatra ny Kirosy ankehitriny hoe izy andriamanitra no tompony reny rehetra reny. Indraindray mety hoy isika hoe maizina be zany tsy mba manao an'izany andriamanitra, fa mpahafantariny antsika amin'ity andro anio ity hoe izy no mahary ireny rehetra reny, na izay heverintsika ho ratsy sy maizina indrindra eo amin'ny fiainantsika azy, dia izy no maneho ireny mba azony maneho ny maha-andriamanitra tokana manana ny hery sy ny fahefana azy. Fa ankoatra ny hoe ampahafantariny any Kirosy izany heriny zany, izany maha-andriamanitra azy zany, dia ampahafantariny ny firenena rehetra ihany koa amin'ny alalan'ny Kirosy izany heriny sy fahefana zany. Eo amin'ny tapany farany amin'ny andininy voalohany dia izao no ambarany hoe mba handreseko firenena eo anoloany sy hamahako ny fehikibon'ny mpanjaka, mba hamohako varavarana eo anoloany ka tsy hirindrina intsony ny vavahady. Jehovah Andriamanitra no miasa amin'ny alalan'ny Kirosy. Izy Andriamanitra no maneho ny heriny sy fahefany, maneho izany maha-andriamanitra mahery, andriamanitra manana fahefana, fa indrindra andriamanitra mpiasa sy mpitantana ny fiainan'ny olona izany, dia maneho ny fahefana eo amin'ny Kirosy izy ary mampandresy an'ny Kirosy. Kirosy no fitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra handresena ny fahavalony zanak'Israely rehetra, fa indrindra andavona izay mpanjaka miseho azy no mahery, maneho ny fahefany eo anivon'izao tontolo izao, dia ny firenena babilonianina zany, ny egiptianina zany, no resin'ny Kirosy amin'ny alalan' izany herin'Andriamanitra izany. Dia toy izany mihitsy no ampahafantaran'Andriamanitra amin'ny manodidina antsika eo anivon'izao tontolo izao, fa izy no Jehovah Andriamanitra miasa amin'ny alalako sy amin'ny alalanao, maneho ny heriny sy ny fahefany, mampandresy atsika amin'izay ady rehetra atrehantsika eo amin'ny manodidina antsika, eo amin'ny fiainantsika manokana, eo amin'izay mety ho miseho eo amin'ny fiainantsika, fa izy no mandamina sy mikarakara ireny rehetra ireny. Tsy hoe satria Kirosy no tsara, na hoe satria Kirosy nantsoin'Andriamanitra irery ihany, fa izy Andriamanitra mihitsy no te hiasa aneho ny heriny, ny fahefany ny amin'izao tontolo izao sy izay rehetra miseho eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Tsy hoe mba azahoantsika maneho izany voninahiny izany ihany, fa azona mitondra famonjena indrindra koa ho an'izay rehetra manodidina antsika, ho an'izay rehetra mifanerasera amintsika, ho an'izay rehetra tian'Andriamanitra ho vonjena amin'ny alalako sy amin'ny alalanao. Dia andeha isika anaiky izany herin'Andriamanitra izany, anaiky ny fahefan'Andriamanitra, fa indrindra anaiky ho fitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra hitondra izany famonjena izany ho an'izao tontolo izao, ho an'ity firenentsika ity indrindra koa, mba hitondra izany fahazavana izany. Dia andeha hoentiko sy hoentinao eo anivon'ny fiarahamonina misy atsika ny anaran'izany Jehovah Andriamanitra izany, mpahary, mpandamina, mpandahatra ny fiainan'ny olona, manana ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Dia ho amintsika rehetra izany tenin'Andriamanitra izany, isika rehetra izay efa nantsoin'ny Tompo anie, mba hanaiko tokoa fa izy no mahalala antsika amin'ny lafim-piainantsika rehetra, fa indrindra izy no momba sy mitantana antsika, mampandresy antsika mba azony maneho ny heriny, ny fahefany, mampahafantatra ny anarany eo anivon'izao tontolo izao. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay ianao ry Tompo Andriamanitra eo fa miantso anay ianao, fantatrao izahay ary dia antsoinao, tsy hoe izahay no inona akory na izahay no tsara, fa ianao mihitsy no miantso anay ary ianao no mitondra anay ho amin'izany fahatsarana izany, mba hitondra ny fahazavanao eo anivon'izao tontolo izao. Misaotra anao izahay Tompo fa miantso anay ianao, mba azonao mampahafantatra ny anaranao aminay izay nantsoinao, fa indrindra eo anivon'izao tontolo izao izay niantsonao anay. Tompo, asehonao ny herinao sy ny fahefanao, ny amin'izay hitondranao ny fiainanay sy andaminanao izay rehetra miseho eo aminay. Ianao no hiasa Tompo, mba azonay maneho izany anaranao Andriamanitra izany
ka tsy hanalabaraka ny voninahitra ao Andriamanitra ny fiainanay sy ny fitondran-tenanay, fa izahay mihitsy no efa nantsoinao tamin'ny anaranay mba ho isan'izay nosorana ao Andriamanitra izahay. Tompo, tehirizo izahay fa tsy mahay mihazona anao ilay Tompo Andriamanitray, ilay efa niantso anay, ilay efa niasy ny karakaranay. Enao no hiara-dalana aminay, azonay maneho izany fahatsaranao izany, azonay maneho ny voninahitra ao Andriamanitra. Dia apetraka eo am-pelatananao Tompo izao tontolo io andro izao indray, omenao anay. Enao no hiara-dalana aminay n'aiza n'aiza lehanay, ninona tanterahanay, mba azonay mijoro ho vavolombelonao, maneho ny fahatsaranao, mitory ny anaranao eo amin'ny manodidina anay rehetra. Apetraka eo am-pelatananao Tompo ny fiainanay tsirairay avy, ny asa fivelomanay, ny andavanandrom-piainanay rehetra, feno ny fitahinao sy ny fahasoavanao. Ambino amin'izay rehetra ataon'ny tananay izahay. Dia jereo manokana ihany koa ny ankohonanay sy ny fianakavianay rehetra, ombay ny fitantananao sy ny fombanao mandrakariva. Misaotra indrindra Tompo satria fantatray fa sady mihaino ny vavaka ianao ilay Andriamanitra velona no mamaly izany vavaka izany araka ny sitraponao Andriamanitra. Mankasitraka sahady ny amin'izay valim-bavaka efa homaninao anay, tsy izay mbola ho atolotra ao anay amin'ny lasa rehetra na dia izay tsy angatahanay akory azy. Misaotra Tompony ny amin'ny Jesosy Kristy izay angatahanay izany vavaka izany, satria amin'ny anarany irery ihany no hanononana izany, ary indro izahay mampiombona amin'ny feonay amin'ilay vavaka efa nampianariny anay manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinana eny anaranao, ho tonga eny fanjakanao, atao eny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay anio izay anasaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana ny tsodrano izay atolotranareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mba ataon'Andriamantsika ho mendrika ny fiantsonana ianareo ary ho tanterahiny amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana, mba hankalazainao aminareo ny anaran'i Jesosy Tompontsika ary ianareo ao aminy kosa, ary ny fahasoavan'Andriamantsika sy Jesosy Kristy Tompo ane ho aminareo rehetra. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.